ilay onjapeo 103.4 atolotra ny asia amin'ny radio anareo izao Misterin-drakala tantara indray miseho nosoratany Benjamin. ho velomin'ny Rahalala sy Christophe Rabiarimanana miaraka amin'ny Louise Ravelso Saoly Rakotana Nahary Sylvia Randrena Toandro ary Nanja. mandray feo mamiary vony mandrindratra teknika aro manatontosa Nanja Razavin-Drakoto. Fiartiny matitapoka Andriamanitro vo eo rehetra olo rehetra no mitabataba bety misy toy izany nefa vetivety eo dia rehetra olo tapoka na dia ny sofera aza dia maninona zarezony tsy matory aleo entina netakely izay zaka dia mandeha mialy eto haingana fa ho raty dia mitsoka mamonjy tanàna izao ny mety sofa teto amin'ny devasisiny any no mipetraka. Misy zavatra hafahafa izao baolina tsy fahita hatramin'izay. Zay aleo miala malaky fa hafahafa izao. Ay ve eto ambonin'ity tetezany ity ty fiara ity no mijalony fa misy inona eto amin'ity tetezany ity ny tonga dia matitapoka amin'ny fiaran'andehananay. Ahoana izany ny lalana alehako? Aiza ho aiza eto izany no misy tanàna. Marina raha hitako dia andro any efity efa manomboka ho maizina lozy ty marina. Aleo miazakazaka iny any amin'ny dery tanàna aloha fa ho tratra maizina eto ihany. Raha kosa aloha tsy hidanina eto iza no mahitana misy dalo aty akodrakotra ty na ahoana. Ty fahafatesany fiara sy ny mahazo retolo reto ny tena mahazendana. Efa lasa ty anaty alabe aty iza zany tena izay voafaty. Aiza tro no ahitako ny lalana mivoaka amin'izao. Itsy aloha itsy misy trano nefa trano tokana trano misy rihana telo. Iza foana no mipetraka ty anaty alabe aty. Lalana nalehako teo tena tokony tsy hisy olona hipetraka ty izany. Odio aiza olona tsy totra misy mamaly zany efa dia nefa naona mihitsy sady reraka. Aloha tonga dia mitraka tsara kosa ny trano izany nefa to mangatsiaka be. Aty anaty ala kosako reo eny misy sakafo aloha tonga dia mihinana. Ty ary ahoana aloha rehetra sakafo rehetra tonga dia voavoatra nefa tsy misy olona akory. Ay zany sary amin'ny rindrina marina karandron'olona sarim-bibilava sarina fasana fa trano ahoana koa ary ty marina mafy. Ny rideau, ny lamban-databatra sy sary-pandriana samy lamba mainty be avokoa nefa tsara dia tsara. Aleo hoe jerena ny efitra hafa. Misy zavatra hafahafa izao mangingina izao nefa misy sakafo voavoatra eo ambony latabatra. Andriamanitro
Fatran'iza ty ny ato indray zany lamba drako mena be daholo. Marina tsy nasotra matahotra na ity tranona mpanao mazia na tranona mpanjaka tsy ho tranon'olon-tsotra mihitsy aloha tsy fa manenina tapoka teo kosa ny vatako zany. Toa mihodina ho azy, misy mitazona ny tanako avia sy ny tanako havanana, misy manosika avy aoriana. Marina tsy misy angatra ato an-trano ato, tsy matohitra mihitsy ny vatako. Tsy afaka mamaly mihitsy sady mavesatra be ny vatako. Loza marina, tena loza, finary zany. Vao maika loza, misy mibata nefa tsy mahita nizaniza, misy mitondra latabatra misy sakafo, anjely sa matrotro. Zay fa tsy naheninina trony mipetraka eto ambony seza mireto sakafo be reto. Matohatry maty teo zavatra tsara zany mato. Raha tia novonoina ve tsy efa maty. Aleo mihinana sakafo aloha zany sady ny anoanana zany efa tena mamely mafy mihitsy. Ny tena tsaroko lohatra dia ny hoe isan'ny tompon'ity trano ity tena mahagaga ary tena manana hery miafina mihitsy fa maninona nefa ny tsy mipoitra. Matsiro aloha le sakafo na ina andro ny mpanao lakozia. Mahalemy tsara ny hena, matsiro tsara ny jus. Mon'ilay tena nilako azy tsara mihitsy. Tena voko fa aoka izay ka aleo matory amin'izay aloha fa maraina miala eto miverina any amin'ny fiara. Andriamanitro fa trao manatona ho azy ety an-tranako ilay andry. Misy mitazona mafy ny tanako, tsy afaka mihetsika fa ny tanako mitazona ilay andro fotsiny no mihetsika. Ary mitady an'iny zany tanako zany, toa andidiny tanako ilany, tsy voatohatry mihitsy izy zany. Tena voadidiny tanako marina. Hoay zany raha mandeha nefa ny ato tsy maheno marary. Ohatray toa misy vilia bakoly tsara tare mitatrana raha ho azy izy zany. Iny fa misy mitondra makao amin'ilay efitrano misy lamba tsako mena. Loza mandeha ho azy toy ny misy mitondra ilay vilia misy raha. Zay fa niala ilay andry. Afaka mihetsika koa ny vatako rehetra. Aleo arahako any vilia misy raha iny. Ary toa makeo amin'ilay tandroka tokana miravaka vakana iny fa iny fa miraraka. Loza marina mipetraka ho azy eo ambony latabatra ilay vilia. Andriamanitra, fa ahoana kosa ny varamaina be zany nefa tsy misy orana akory. Fiza kosa tsy tafavoaka tsony ianao atao velomatra ny fiainana tany ambonin'ny tany fa ato ianao tendreko mpiambina n'ity alafonenako ity. Sakafo nohaninao teo dia marika fa manaiky ahy ianao, ary ny raha nalatsaka ao teo dia midika fa manao fatitra amiko ianao. Sy marina mafy ndry fa todrihitra ilay dianandry tamin'ny tanako teo. Aleo mitonga fa loza ty. Totra misy miboza ny varavarana zany. Oaizeo nefe. Tena manomboka malemy zany vatako zany. Andriamanitro, finindreto ambony latabatra reto, tro biby lava tapatapaka, tanan'olona, sofin'olona, raha mivery. Reo ve no nohaniko teo? Tena tratra ny fanovamasa zany ko. Loza marina mafy.
Eny kirakala reo no hoaninao teo fa ngatsy ianao ihany no niteny teo hoe malemy tsara ny hena matsiro ny ranom-boankazo mampisavotry vanina fa nga iny mety mbokaovansony ary matorano fa reraka be zato izy mbola be miasa ampitso malemilembezany vatako zany mandravona ny masoko folobe daholo ny tena korehetra azafady aloha re tsy raha nanelongelona amin'ny andro fiasana tsy maninona ka zarako angereto mba misy mpamangotsy mpitsidika any fa zao akia ahoana retsy tsy haiko mihitsy hoe inona no hiataka tahan'ny olona amiko nefa nge tsy hitako anie zay raha tsy nataoko e k'izany indrindra nge ny antony anatonako andreto izao e fa ahoana resaka moa zany any am-panasanda ambany sady mahamenatra ny tena mampalahelo mihitsy e fa resakinona kisonia so kosa mba mety anitya ihany na misy tsy nety ataoko dia mba hiovako fantatry ny tsara angamba fa mpiara-miasa efa ela mivaditsika roa no izany dia tsy nisorona mihitsy fa tonga dia lazaiko ilay izy dia anjarandrimy mandinika marina ki izany tonga dia lazao fa ndriko ohatra mampitaitaina be zany fantatry ny tsara angamba fa dadabe anareo ny tena mpitazona moara teto tanàna fo fahavelony raha kala moa no saika andembony dadabe anareo fa hatramin'izao tsy izay nanjavonany dia zao nafindra tamin'ny dadanareo eny andrefa tanàna izao ilay izy ary izy zao no mitazona ny herin'ny tanàna eto Ambalavato izy no miaro ny avandra tsy latsaka nitondra drano ny arety mandringana ary tsarondry tsara angamba le dalo saika nananobohatra iny izy nanosika azy tamin'ny moara tsy ho tafiditra ny tanàna fa ohatra ny lavitra be nge izany resaka tondry izany inona ny tena tiandry atongavana eo indrindra sika izao fa za maika indri ka tsy azoko hoe eo indrindra ahoana dadamanga dadanareo no hianteheran'ny olona rehetra eto an-tanàna toteny ajain'ny olona matahotra azy daholo ny olona rehetra manaiky azy daholo na ny olona lehibe indrindra eto azy no ny heromoara sonia efa fantatratry ny ely zany ary raha hitantaran'izany no atondiandry dia aleo aloha hanomana ny akanjo ny feno entiny manatitra entana any ambositra ny indri angamba efa voahomana fa niaro eo voany sasandro eo daholo ny akanjony mety haritra 2 volana matsondro zareo no any dia mila atao tsara ny fiomanana fantatry ndry tsara fa ny sofera rehefa mandeha faritany dia betsaka ny zavatra ilainy aza mamaika toy io aloha ndry enoy tsara ny mahatonga ny olona hiatakataka amindry dia no ndry tsy manaraka ny fomba ny dadanareo fa lasa mivavaka amin'ity fiangonana zandriny ity io fiangonana sektanareo io zany izany ny resaka mandeha any velany any ny sasana azy aloha dia hoe raha misy mahazo an'io dia aontrany fa tsisy amonjy azy zany eo mahamenatra ngeky izany hoe ataon'ny olona resaka izany maninona raha mba hajaina tsara dadanareo amin'ny zavatra ataony io tonga ngeky inareo dia tsarain'ny olona ho tsy manajaray aman-dreny misy aza miteny mihitsy hoe zany ve izy no mba mpivavaka ray aman-drenin'izao aza tsiratsarainy oka ho fantatry ndry tsara fa mahasoa andria ngeky io jereo mangety fiainanareo zara raha velona nefa dia mitovy ihany ny asa fivelomantsika sady ny anareo to iny pastera kely foana mitompoina nefa to tsy hitako akory izay eo ay ve zany mahasepotra be andrito izao eny misaotra andriany aloha tsy ny sorony fa saingy raha ny momba ny dada indray dadako foana iny ary tena tiako manaja azy mahadadako azy
Ary eo ka zava-tsara amindrifa tsy hidata nataoko tsinitsinina sy tsiraraiko fa ny devolo topoingy. Fisa no milaza amindrifa devolo no miasa amin'ny moary io. Omeo pirofo ary afa avy amin'Andriamanitra io e. Sarotra zany miresaka amin'ilay izany ka? Ny miresaka amiko ve ny sarotra sady tsy hitandrizy avaly e. Sa heverindrifa avy amin'Andriamanitra ny manao sorona omby vosotra eny amin'ny dohanin'Andriambolamena io. Ny fiakofana amin'ny tsangam-bato lazainareo fa misy mifanahany Andriambolamena razambe ny andohana teto an-tanàna io. Jereo tsara fa ao ny mamo miady ny saram-panambadiana rehefa avy manao an'io sorona io satria tsy tompony tena ntsony noho ny toka izay heverina fa hakasitrahana Andriambolamena tomponareo. Misy ny maratra, ny maty mihitsy azy, ny doro-trano etsy an-daniny, ny omby misy mamoaka fotsiny izao dia tsy hita popoka. Izany ve no heverinareo fa hoe mandry fehizay ny tanàna e? Dia avy amin'Andriamanitra ve izany? Aoko fantatry indry tsara fa ny devolo ny fototry ny fikorontanany e. Ary mikasika an'ilay dahalo saika nananobohatra iny tsy tadidindry angamba fatongafa miaramila aingana dia aingana tamin'iny ka ny hoe moara indray ny lazaindrifa nanosika azy. Aleoka manaraka toizana ny resaka fa mbola maika anamboatra ny entanjato koa. Betsaka tokoa mantsy ny zavatra ilainy. Sady mbola hoe ny midadanareo koa izay raha riva aka fiarovana eny. Dia tsara fa ny lalana lavitra tsy fantatra izay eny an-dalana eny. Sady any amin'izany tetezana tany aliko izany no ny tena misy zavatra hafahafa mihitsy. Dia aleo mitandrina. Veloma kely aloha ndria. Tena tsy azoko akindria. Io ndry milaza fa aza maika nefa indrindray ity ny to milaza fa maika eny ary. Veloma ndry. Finna indray izany resaka nataony Sonia taty izany e. Toa efa miely be ny atsena sahady. Maheno avokoa izao olona rehetra izao. Sady fanaratsiana rano fotsiny amin'izay. Tsy haiko hoe tsy mba fantatry ny vadiny ve ny toetra mitsontsona tsy misy isatra iny e. Farany moa dia ho afototry ny olona any amin'ny resaka ataony iny dia izy mivady indray no hiady ny farany ko. Ay ve, ianao koa moa ve dia efa iny amin'ny Sonia e. Izay nie tsy mahazo aina raha tsy mitantara fiainan'olona any amin'olona e. Efa fiainan'ilay izy ka tsy mahagaga. Navelana ho aingana dia tsy maintsy hitsinja ny senafafiny izy. Izy amin'io efa ataon'ny olona resaka mbola tsy tonga saina ihany. Fefa nomanao velo ny entako e. Somary lavalava hono mantsy ny dianay amin'ity sady mandalo any amin'ny tany dalo ny toerana misy lolo sy tany be fadifady. Tsy vita an'izany fa mbola mandalo any amin'ny toerana misy mpanakan-dalana koa. Tamin'ny herintaona hono mantsy nisy camion nitondra entana tany dia nataony dalo takalonaina tany ny mpamily sy ny mpanangom-bokatra e. Tsy namialandry zalara tsy nahazony vola efa ho amina miliara mihitsy. Efa saika maty tany daholo ry zala fa tsy nomeny hanina. Ary ny loza dia ity. Saika nataondry zareo sorona fa ny tsy nahavitany azy dia sady mifoka sigara ry zala no misotro toaka dia tsy nekely le dadarabe hony fa nanimba ny asin'ny masina maloto ny rany. Tsaroko tsara mihitsy ny tantara iny e. Sady tao amin'izany tetezana tany aliko izany koa angeny nahaveriny totoan'ny Sonia e. Izany tokoa ve? Tsaronao le izy le ndeha haka-kafe any Ambotsoa iny. Niara-tsita tamin'ireo sofera tsy efa 5 taona izay. Nandritra an'izay dia tsy nisy sanan-kanina vokatra intsony ny mpanambola. Izao indray vao misy andeha. Hitandry zareo angamba fa somary mangingina dia niomana indray zareo aka vokatra any e. Asa na mba efa nisamborin'ny zandarma izay ireo olon-dratsy ireo na mbola velona miriaria any. Ay tokoa moa. No hoe voasambotra aloha mety ho sarotra inony e. Satria resaka fanangy io fa tsy resaka basy e. Zay aloha e. Lasaindra lafa mahery ody be mihitsy angery zareo any e. Indrindra fa samy be rody zany. Rehefa andevina aza hoana ry zareo dia tsy mba milanja razana fa tsangany olona maty dia teneniny hoe mandehana mamonjy ny fasanao. Dia mitsangana le faty dia lasa mandeha mamonjy ny toerana andevenana azy. Fa hono aloha e. Tsy adinao ve le afatra momba amin'ny fiantsoana amin'ny pastera sy ireo mpiara-miasa amin'ny amin'ilay fotoam-bavaka raha hariva ato an-trano e. Efa ao an-dakozia ao daholo mantsy ny sakafo andraisana andro zareo.
efa ambony latabatra ao amin'ny valopy eo ihany koa ny fanampiana fiangonana anatsarana ny ao anatiny. Efa vita ry sady misy mpiandry namako avokoa eo afaka adiny iray eo anampiahanao sakafo sady andamanitrano. Tsara kosa zany. Lazain'ny pasteur tamin'ny zanakany dia hoe efa hitany tamin'ny fahitana hono fa tsisy aninona ny dianao ary tafaverina somatsara ato trano ianao. Tafapakany amin'Andriamanitra mantsy izy ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra sy ny fadikitsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra atao hoe. Ndray kosa misaotra an'Andriamanitra lehibe izany koa. Voninahitra ho azy rery ihany. Anao voady masintsika rehefa avy any am-pandehanana ny fitokanany ambavaka mikasika antsika mantsy zao no nampahitan'Andriamanitra azy ny diako. Marina mihitsy izany feno. Zany tokoa. Fa raha ny zava-misy eniko mikasika ny toerana andehananareo io mantsy dia tena zava-doza ny zava-misy any ary vitsy ny olona vahiny tafavoaka velona any indrindra fa any amin'ilay atao hoe atany aloka. Tianjato ty zao no mety anahirana any raha izany koa. Ny camion entinay mantsy miaraka miala avy aty an-tana. Ka zareo aza nge ho ny aka fiarovana eny amin'ny dady. Tsy haiko hoe fiarovana inona aloha. Zao tokoa ny tonga amin'ilay fitenenana hoe samy miloloany Andriamanina. Zay aloha ry malala fa toro kely aloha. Telefonery pasteur hoe anfiry ny tonga dia foazy mialoha no manana ny fandraisana azy. Ndiana tokoa aloha matory efa vitako ny fandrinanao sady ny ankizy efa nalefako ny lalao any daholo amin'izay tsy manelingelinanao ao. Atsoko fotsiny izy rehefa ho avy ry pasteur e. Finna kity masepitsepitra ndria misy marary nga zany ekifa zao nlasain'ny dadanareo ateo fahitany tamin'ny masina hony fa loza maro no asa azy roa lahany indrindra fa feny vatindry ny toerana no mantsy misy lolo sady tena finena amin'ny mpamosavy ary izy vehivavy andavo amin'ny feno sinjato andy ary dia tsy tafody mihitsy ry zareo raha tsy afaka 10 taona dia nomeny famahana an'izany sady nomeny fiandro koa atao amin'njato mila vonjy kiny feno sao dia taharaika ihany ty aloha misy fanafody tany amin'ny dadanareo avy tany amin'ny masiny ty netoko ndre ataondre amin'ny akanjo ny feno sy ny sakafony dia hosory amin'ity ny vatany rehetra rehefa matory izy mba ho fiandro tsy afahavehivavy manadala azy ny lehilahy angeky ka lehilahy eny ihany Sonia ahoana ke mialatsiny akia hoeto miverina ny zavatra netindriany ny ahy efa napetrako tamin'Andriamanitra tanteraka ny diany ary pasteranay koa efa nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra fa tsy aninona ny vadiko ary ho tonga somatsara eto amiko ary tena ho tsara mandroso tsara miverina izy mety tsara koa ny asany ary ho afa-po ny mpampiasa maniraka azy noho izany dia tsy afaka ny anaiky ny tenindria na anakalo an'izany zavatra any amin'indry izany amin'Andriamanitra izany azafady akia sary tiavina dadandry mihitsy ngeny nampitondra anreto fanafody reto omena ny feno sa tindry very faty any izy sao dia anenina tongotra matanany eo ka hitomanteny eo efa voalazako amindry akia fa tsy aninona izany ny vadiko ary ho tonga somatsara eto izy izay ny teny avy amin'Andriamanitra ka inoko fa tsy maintsy ho tanteraka eny ara fa dia manasa tanana amindry hitatsika eo zany tandre misovy hoany izy ka hoe apio vonjeo tsy misy io tsisy amonjy azy fa velao andy ndry vadiny ary tsy miraika akory mahavonjy akiny Andriamanitra ivavahako ary tena azoko antoka mihitsy ny famonjeny leo koa andefa manahirana amin'ny resaka amindry averiko any amin'ny dadanareo any koa reto rehefa tsy mila famonjeny ndry hitatsika eo ny toyany zay reta fa voaka velo eto amin'ity fiainany ty tsy fifaninanana ki zany mirasoa andry ary hivavaka ho andry mba ho voavonjany fanahandry isy tompo mamandrafo aminy
Samelako hatramin'ny farany ianao ry volana io. Miseho may vava loatra ianao ka ahitany tsy fahitany io. Tsy mahalala ny Soniaga. Ahitany doziny tsara ianao. Aleo io manatsara fa efa akaiky ny trano. Tsy ho ampoizinao ty zavatra iray ty anio. Tsy maintsy potehako hatramin'ny farany ianao fa miseho mazan-dosy be vava loatra. Mandrosoa kisa Sonia. Manahoana ry? Arina kisa ato vaovao to tonga salasalan'andro a. Tsy izany eky fa misy entan'olona nampitondra ny anjato dia misy ny saran-dalan'ilay entana. Tonga dia nalefa anjato daholo ilay izy dia mba nitondrako an'ireto zavatra reto indrindra mba ataonareo telo mianaka sakafo. Tsara kosa kisa izany koa. Hoe jereko reo aky a. Reo. Ay aky. Tena be dia be izy izany. Izany ve tsy loaka matsiro foana izay? Saotra betsaka kia. Tandry tsara ny vokatry ny finanandrian'ireo. Za koa ve dia maimaim-pona andreo raha tsy efa misy zavatra ireo. No fiange izany. Efa tsara fangaro tamin'ny fanafody tany amin'ny eny be ireo. Hoe izany tsy lavonjy aty amiko anefa ianao e. Ndry fa inona ky ty mahavariana andrito io a? Lasa ky ny saiko hoe fangatsy mba mahita komision mihitsy ty vatanareo e. Sa mba efa nandefa vola izy? Ay ves, efa memy pastera vola misimisy izay mandra-pahatonga amin'ny feno ka tsy hoe averina koroa izy fa mba fanampiany anay fotsiny. Izany ve ky tsy misy zavatra fa ao ambadika izany? Tena misy zavatra fa mitsy ao ambadika izany a. Hitandry izany izy. Ny olona koa ve ame zavatra andreo raha tsy misy zavatra ao ambadika? Ay, lozako marina. Teny foana. Dia inona izany ny ao ambadika reto sakafo be dia be mendy reto? Loza marina. Tena voafandrika amin'ny kely foana. Hono Ny ndry koa, ny antsika nefa finamanana hatramin'izay e. Fa ny anty pasterana reto ny toa hafahafako. Hafahafa mihitsy raha amin'ny olona ratsy saina. Fa zavatra tsara sy fitahiana kosa raha amin'ny olona tsara saina sy madio apo. Ahoana ry izany resaka vola izany e. Tohatra ny fantany-daola izay zavatra tiako hatongavana. Lozy ty marina. Marina mihitsy aky izany a. Indraindray mantsy fantatry ny olona le izy dia so everiny fampifaninina eo nareo ko. Efa toe-pony pasteur aky manampy olona. Ny hafa ny mieritreritra n'izany ho zavatra ratsy. Indrindra rehefa teren'ny fialonana izy. Izay aloha efa mbola be ny zavatra ataoko a. Masitoma nareo dia mandra-piona. Eny aky fa veloma. Misy eritreritra hafa mihitsy ao amin'ny Sonia iny ka. Nefa mety ho inona? Toa manana endrika mana, kodikody, lasalasa saina. Fa ahoana ary? Avelao aseho amin'ny fotoana io izay ao anatin'ny sainy miafinao e. Tsy misy miafin'izay tsy aseho iny baiboly. Tsy mandany fotoana mieritreritra n'izany aleo karakara an'ireto sakafo reto aloha. Zay. Aleo iandreto ambany lavarangana eto hijery an'izay zavatra miseho. Sady ireo milalao ivelany ireo zanak'ala vola. Tsy maintsy atsoina eo izao ireo zanandreo inana ny voandalana. Afaka adin'ilay tonga dia malemy avy hatrany. Miditra hopitaly avy eo. Lany ny vola. Tsy maintsy angataka ty amiko ihany ny farany. Aizany tsy ampisampy eo anefa ianao e. Miseho mafolotra. Tena tsara misy reto voandalana netiny Sonia reto izany a. Sady efa ora tokony hinanan'ny ankizy gote izao. Efa miandry izay zareo. Efa mihalany. Tapitra treto ny lobenao anio. Ary mba izy azy io olona mba lavarangany razay io. Ohatran'ireny hoe olona tsy misy atao ireny. Sady izay eo amin'ireo ankizy milalao ireo foana ny jereny. Olona mizaha taratra ve sa misy olona tadiavina? Sady misalobina lamba nefa andro be io.
Tainga be ny bisa ahony efa ho adiny 3 aho izay ny andro teto fa tsy misy ninina. Reo mbola milalao ihany ny zanak'ala vola. Losy tena tsy nandaitra ilay fanosafiana natao tao anatin'ilay sakafo any. Aloha ny arety dia miverina ny amin'ny be fa tena tsy lasy ty. Savy mananampy masy maika alan'io e. Tena izay vao nandeha ny ala teo ilay olona. Za ty efa nahavita sasalamba na piritrano na masaka sakafo. Mba izany mihitsy ary iny e. Inona no antony nijanona any teo? Tsy maintsy efa nenamiko indray andro any. Eto zany le tetezana lazain'ny olona fa misy lolo. Raso aloha hiala mihitsy aho dia hijeriko manodidina sy ny momba n'ity tetezana lazaina fanjakan'ny asan'ny maizina ity. Tena mbola rakotrala mihitsy ange no manodidina azy zany e. Angamba tsy misy sa manao aro ny tony azo tony no ity toeran'ity hoe misy lolo. Ary tena mangina be aty a. Zany raha mba misy olona mba tazatazana lavitra kory. Ary tena efa lasa lavitra ny feno zany e. Za koa moa mbola napiditra entana kely dia taraiky. Marina tsy efa ndalo an'ilay toerana misy lolo a. Ie, dia ndriam-bandry ilay izy. Aiza moa ilay fiarovana tany amin'ny ampy masy iny. Tieto hosorana ny loha, avavy kely amin'ny fiara, dia aveo sotroina amin'izay. Zay, vita. Tao amin'izay ianga. Aleo aloha ianga fa ho tratra riva ty ihany ka. Raha azoko tsara mantsy izao ny lalana dia afaka 10-20 kilometatra eo dia misy tanàna lehibe sady misy hotely eo. Mijanona mihitsy aloha dia raha pitsy mandeha maraina fa tena reraka mafy aho zany ka. Ry, fa hoana koa ary zany le te voatetsy amin'ny fiolahana tetsy any nahita tetezana teo a. Tonga eto nefa tsy misy ninina. Tonga dia ty vato mandondony ty no eto ny loko. So dia mba diso lalana ary amarina. Miarabe azy io ambony io. Mandray marina fihinako izany. Fa firy aloha zao tena efatra riva. Efa raha azoko tsara to afaka 10-20 kilometatra dia misy tanàna lehibe. Hoana ary izany marina. Aiza marina ny tetezana teo. Aiza. Ary to lasa maloka tampoka teo koa ary izany andro izany. Toloko akalampika. Tiana tsara ny fiara dia miakatra kely ery ambony ery mijery lalana ranga. Fanakaiza ary tianjato ny tsy mbola tonga fony. Efa ho amin'ny 7 alina zao. Sa ve ny simba ny fiara? Za vao niakatra an'ilay fiakarana be iny anefa nahatazana azy hiditra an'ilay tetezana. Mahagaga zany marina. Nanontaniako ny olona tato amin'ny hotely fa tena manodidina io tetezana eo mihitsy olona hoe antany aloka voalohany izay tena araky ny anarany mihitsy. Ny antany aloka faharoa indray hono dia afaka 20 kilometatra miala eto. Izay tena fonena ny dahalo mihitsy. Dia ho sanatry ve nisy nahazo an'njato hoe. Tena tsy hitako
Maty sofan'izany ty fitay ty itsovana lalana raso fa eo aloha io misy trano tokana sady misy ary mba sako tonony tonika alabity izy reo mipetraka ty aleo mihitsy aloha no faboto ato amin'ity hotely ty dia ndeha hijery azy ihany fa sao dia misy zavatra mahazo azy ihany ka andoharika mivavaka aloha angataka fanampiana amin'Andriamanitra dia avy eo hiantso amin'ny vola sy pastera hiary hitondra mibavaka amin'izao diako izao. Odio aiza olona e mandrova ty an-dakozia e manao hoana ianao toko salama tsara ary fananina ianao rondrato ny taraika fa to fantatrao ny anarako fa ahoana ka hatraminao niositra an'ilay fiarovana iny ene no efa fantatro fa tsy maintsy ho aty ianao e saingy mbola mivilivily lalana ianao dia tratra hariva ny tena marina dia vao niala trany amin'ny misy ianao dia efa fantatro tena maisinamiko ny tany aman-danitra marina fampivavaka mpaminany vitisa mpamisavy mahery vaika tamin'izah niositra ilay fiarovana hono no efa fantany fa tsy maintsy ho aty dia avy eo indray efa fantany efa ela hono aza lasa sainao rendre matoa aza matahotra fa efa ty amiko ianao efa nanomanako sakafo ihany koa sady tena matsiro be mihitsy ndao aloha atoroko anao ny hevitra atorenao e azafady hoe tompoko izaka ianao raha tsy madiso ay ve zany raha kala-piaro an'ity artisy ny arena sarobidy ao anatiny piaro alahoana dia inona le arena sarobidy fizany tompony zany ve dia ty azonao e mila arovany ty altiva mitadisy andripaka ny tompony ray n'izy ihany hoetokany ianao fa aza matahotra lay arena sarobidinay dia tsotra misy kalanoro ato kalanoro mampanakazaina tena manao vazivazy ratsy angezinao zany e kalanoro veo arena sarobidy dia ianao vehivavy efa 90 taona io ve no miaro an'ity ala midadasika be ty sady zay ianao rery dia amin'ny fomba ahoana mbola tsy mahalala marina ianao ry lay kely ty misy anao za zao vao mainka hatandraka be mihitsy ny hery ato anatriko marina raha misy azoko izay lazain'ilay raha matoty marina andao aloha mitrotrotra kely ianao e ndao aty amin'ity hevitra ty ianao no matory atroko ihany ianao rehefa masaka ny sakafo misaotra indrindra re tompoko zay aloha fa ndray hikarakara sakafo ary tao mafimafy ary izany fandriny izany zato oatra ny mangatsika be nefa trano teritery toy izao tokony hafana tsara zay fa masaka tsara rehetra sakafo rehetra andao aloha vanany ty vahiny manakajy ty dia nitinika mio amin'zato ty mijanony eto anolohan'ny tetezany ty ndraso aloha hoe jerenany ato anatiny tena tsy misy ninninina tsy ato izy fanakaiza lozy ty marina ary iny ty tavoanga misy rano zavatra ty iny zato ato anatiny tena fanafody gasy izy zany mahery fofona be loloha apetraka an'tika tena kaiza ary le zalahy iny ny andro ty efa ho amin'ny 12 alina aloha jerenany anaty alany ihany so ihany aloha fa mazava tsara ty torse ty izy iny eny fa misy marika hitana fa misy olona nandeha misy hazo tapatapaka tena tsara zany na sakafo marina mahay mahandro
kosa rakaly zany ko raha ny sisa dia ho tsara andraso fa itsy efa misy singa sfera raha minina ary zany ohatrany matsapotsapoka zany na izany iza tsara tena tsara sarotra ty fanarahandia ty izany ka miodikodina be ny marika amin'ny lalana mba nakay zary le zalahy iny ha marina tsy ny trano karatry ny zato ty latsaky ty reto mihitsy ny permis de conduirany farovina kay metinao amin'ny tompony ty aly ty ahy mba ty ahita azy anio alina ihany sika dia ho any aminy efa milamina amin'ny fitondrananao any fa hoana motsika no alina no mandeha any fa tsy mety angara amin'ny andro mazava tokony ohatra amin'ny atoandro mihitsy fa ianao anie natory ireto misy akandro mafana dia miomany ianao fa andeha sika fa aiza mihitsy ara nale amin'njato efa indroa andro sy indroa alina zay nitato anatin'ity aly ty nefa tena tsy nahita mangirana mihitsy so ihany aloha fa mba misy karazam-boankazo azo atao sakafo ato hoay fa ahoany ty trano hafahafa ty anaty aly ty zany andrasa aloha piana ny lampy ary to lasa miova tamiko zany toetrandro zany tena tsy mba trano mba aleo aloha mandinika tsara to trano nefa iva dia iva io ve ho ampijoroana ao anatiny andraso hoe misy mazava kely eo anatiny leo aloha miodina very amin'ny andrivana dia miditra moramora zao mantsy mba nisy olo ty nakakelynjato efa kely sisa dia ho tonga eo amin'ilay fotoana sika tsy dia lavitra loatra miala avy eo an-trano any sika azafady hoe rakala fa maninona zany nohatra mivolivolo be zany ingeny tenako manontolo anio ny farahandro iainanao androana laitry magnenty te anompo fanafody ka aizany tio mora tratrako tsy maintsy alatra dray ianao anio afitomboky ny heriko mba ahafahako mivoaka ny velany any fa ty voageda ato anaty alatra trony ataoko sovony ianao anio ary to tsy miteno a ianao ohatra azafady fa faly loatra hitondranao any amin'ny lehibeko ianao koa lehibe ahoana ary zany fa ngambola lavitra izy zany tonga sika ka eo amin'ny toerana misy diro mirehitra maromaro io sika no midranona hoale ty fa hoana koa ty toeran'ity zany fa to toerana fanaovana sorona ve io fanaovana sorona mihitsy io totraitra be ianao zany dia aiza zay sorona atao eto inona ny sorona ho hita amin'ity alina ty rakala ianao atao tsy mitondra akory aza mikiropaka aloha ianao efa eto ny sorona fa zataitra efa eto ahoana ary aiza re zany ran'ilay totrombitanyity aleo azavaiko aminao tsara ty resaka ty ianao ny sorona n'ilay adala be ty maninona tsara hoe ry le vavy antitra ty za no ataonao sorona so dia mahafaranako eto ny datin'andronao dia efa mampitandrona anao fa vitaiko eto ianao moramora lolona kely ty tsy fantatrao angafa ty amin'ny tanin'ny lolo ianao zao tsy fantatrao toroko aminao fa tsy misy olona tafavoaka veleletro zany ary aza mieritreritra nitroketra raha tsy dia ho tratry ny loza melony fotoana iza dolo reto olona manao akanjo maintimainty be misarondony voaka tapoka reto reo ny miaramila manampy ahatra ilay adala be ty
manandrama mandrositra fahitra-loza eto ianao. Ary maninona ary ihany to tsy afaka mihetsika otra mivoraka be zany lohako zany, sady mafesatra be ny vatako ray manontolo. Tena tsy mba hatranty fahafasana marina. Tsy misy varavarana mihitsy nefa mahalalaka ny lalana. Hoay, ary to misy tohatra midina any ambany any ty. Aleo aloha jerena tsara fa ohatry ny mangina be izy zany any. Misy jirona mitsolopolopy ato anatiny. Hoay zany hevitra ato anatin'ity fasany ty marina, sady mangatsika be ato. Andriamanitro, tony lampony zaky ny gasiketiny angety eto ambon'ity farafara-pasany ty. Loza marina, de ho maty ve ny zato sananka izy. Ary inona hono ny ato anatin'ity karandro miendrika avolity zany? Ndraso hoe ai marina tsy biby lava nandrahona izy zany. Io mihitsy ny lohany dratoy. Ary ty amin'ity karandora ity, aleo hoe tsy lovona tsara aloha. Tena raty, tena raha velona be zao. Raha azoko tsara zany dia zao ny fandehany. Nisy ny sambotry ny jato dia nampihinan'ny zareo biby lava masaka dia nampisotro ny rà. Dia lasa izy tena tratry ny fandehmeny ny jato, mijaly any iny marina. Ary inona reto aloko mantobe ambadika le vatafanaovana sotro. Zako manety tena mahatsiaro saina, tsy afaka mihetsika ny vatako e. Nefa dia tsy misy mamatotra, tsy misy mitazo. Ahoana zany le tia hirakala fa manatina le vatramby. Re, ary iny dia tony tomekoko anolonany aloka mainty be. Ve zany le penina zay? Ary raha azoko tsara zany dia mpamosavy daholo le tsy manjary reto dia andositra mafy be mihitsy anefa tsy afaka mihetsika. Maty andro any, ary mba ahoana ary zay feno any, mahasaina ave isa tonga tena notiny. Tonga amin'ny fotoana tena sarobidy anio, fantatro tsara fa sady mifokasika ary ianao no misotro toka, saingy efa nidroviko tamin'ilay rano sotronao iny ny vatranao ka mety atao sorona tsara. Tena raha velona be zao ve zany le sotroko ohatrany natsapotsapoka be iny, ary le henano aniko iny? Ao amin'izay ry kala mpamosavy rehetra mba tao amin'izao io sorona io fa efa akaiky ny misasak'alina. Tena tsy afaka manohitra mihitsy azany marina. Henoko mihitsy abatainy reto mpamosavy reto fa dia tsy afaka manona inona iny. Eo atao avy eo ambonin'io vatomasina io atao sorona fitrana vity sy isandrasana. Tena efa misy lala masaka ty alohako ty zany. Ary ohatry mahita mazavazava zany a. Andraso hoe mbola tranoko ve io e? Tena tsy trano fa to olona mitangorona izy zany. Aleo vonona ny torsa dia atonina moramora. Izay voatantarako andrizay akiny zavatra hitako tao aorian'ny vavahako tamin'ny alina. Ka asa na ino andro ina ahoana?
Izay indray ny rediredinareo mpivavaka mandreraka. Zao no firatsy rehetra zao ve dia inoko e. Zany koa ve nareo tsy hanosona? Sonia, sao dia mba fotoana tokony inondry ahy ihany ankizy zao a. Fantatro tsara ngeny Andriamanitra ivavahako e. Fantatro ny feony ka mangataka amindrika esory daholo izay fanafody avy tany amin'ny dada dia ndao hivavaka ho anjato. Tsy otra ny teniko amin'iry vola. Samy miloloha ny Andriamanitra sika. Nyary eny efa tena fiarovana mafy ny nampanarahako anjato tany. Sady misy famatimatanjaka mba tsy hampirafesany ahy. Noho izany tsy sakidika azy zany na iza ka ny hoe nisy nankakery ny jato, nisy namosavy. Azafady aloha fa tsy mifanaraka ny resaka. Tsy misy afaka ny andavo anjato zany na mpamosavy na dahalo na lolo. Eny ary rehefa tsy aintsitsino an'izay voalasako indria. Na izany aza nefa dia hivavaka ho andria mba hahatonga anjato velona soamatsara eto amindria. Marikoriko aza ny tenindry izany e. Lasa indriny voaka ny trano korikala vola sao dia hiara-ny atezerako eo lasa. Eny e, velondry amindra fo amin'ireny Andriamanitra. Teny fonatso. Efa fanafody mahery vaika be zao nalefako tany amin'jato ka mbola hoe nisy nankakeriny any nisy nankakeriny. Tena olona efa taon'ny fivavahana mitapy mihitsy. Raha mbola nijanona teo raha tsy nomeko ny saza azy teo koa. Aiza amin'izay le atry volafoty andratrana ny ain'le mitronatronany ity. Izay ny tenako vo afaka hiditra ny tanàna rehetra any amorika sy andrasakaina maro. Tsy maintsy vitako ny iraka anio. Tena efa manomboka mipotra le aloka manodika eto ambadika le vato maro. Aia zany haratsin'le devolo be ty marina. Tena vitatretiny dadanandro marina. Iny fa nomendraka alazy ny antsy lavalela ary antsy tena afatsily mihitsy izany. Tena azoko amin'izay ty zavatra ty. Tsy ova mihitsy afa injato atody be ambony vato tsy afaka mihetsika vokatry ny zavatra nohaniny tany anaty fasana. Raha azoko tsara kosa dia tsy fantatry njato hoe biby lava sy rano sakafo ny tao anaty fasana tao nefa dia misy fandehmena. Zay no mahavoan'ny tompanoko santy sy mampiasapiasa ototoky. Mora tsoko ny mpamosavy sy ny fanaratsy eto zany ny tena ilana ny herin'Andriamanitra velona bahary zao rehetra zao. Ary maninona ry zazany toa hafahafa-be zany. Nareo maizina raka ny atrona koa ny tanany fa tsy nahavita nanatrapiko antry lavalela amin'le tombitany fa misinina azy. Fa tsy mahavita mamondy eto zany. Samy mihanahana be daholo. Zao ny fotoana fitsoahana nefa za ty tsy afaka mihetsika mihitsy. Ahoana zany zao no ataoko aloha ampitsangana malaky amin'njato. Sady izy tsy mifatotra. Ny amano fatorany vatany mihitsy zany. Hitako ny hevitra marina. Atsipoko eny aminy ty akanjo ty amany kejany. Vita izay dia potehana amin'ny anaran'Andriamanitra velona ny momba an'ireo mpamosavy mpamoroka ireo. Toy izao zany no manjoa an'i Jesosy fiera lasa maka entana ty. Hitako moa ny mora ny entana ty amin'ity toerany tiako. Ao ary miazakazaka mafy tonga dia rakofana an'ity akanjo ty njato. Laso amin'ny anaran'i Jesosy no andehanako zao. Njato aza matahotra. Minoan'Andriamanitra ianao. Fikiry eo amboninao iny akanjo iny. Ary io ny ody any am-paosinao any fa ino ny ifandraisanareo. Potehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo ry Satana sy mpamosavy. Miala teo amin'ny anaran'i Jesosy.
Mialahy Satana, fahavalo resy nareo, fahavalo resy. Tonga rapitony, zay tonga dia afaka nitsangana sery hafa le akanjo, tonga dia anovako mihitsy ty misy zavatra mifanfatako manontolo. Vereza faty any tonody raty tsy mahavokatro tony, tsy hanompo sambotsony hafa hay dia volobe matsiravina miaraka amin'ireny. Ohatrary le trotrombitany ty fisako ty tena mitady animba programako le adala be ty ho hitan'ity tsara zany herin'olo zany. Ay, to tafatsangana koa le sorona. Be, ary ino ty rano afafiny? Tsy misy azony ty vaviandy sy ty tsony eto hoe mba hitandrikala tena mivavaka be le feno ty fa tsy nisy dikany amin'ny angoron'andro avaravan'le mpamosavita na le dia volobe nitazona azy teo ary tonga dia mirehatra ho azy. Ary manenina ary azany tofanina be. Marary amafy ny andohako sady malolo be. Ary inona koa zany? Marina tsy misongosina tranotrano. Misy olona mandeha any an-dalantsara zany. Loza marina fa mifirina zao hoe tena misasakalina. Sofa efa akaiky ny trano marina sady mbola mirehitra ny jirony Sonia. Ohatrany mangatsika be ato an'izany sady misy fofona taona nepitra be zany. Nivadika tamiko nareo, nivadika tamiko. Tsy maintsy alaiko ahy ianao anio. Nanimbazimba vadinao, tsy maintsy alaiko ny ainao ho takarona. Mifona re tompoko, aza-pijaliana re, mifona e. Androany farandry iainanao. Tamady, tamady. Aza hitako tamisy ny vatavara io. Apio Andriamanitra, aza felanao ho very Sonia fa apio mba ho voavonja fanahany. Losa marina, kasika ny vatako, mangatsika be. Tsafa metsika, tsafaka metsika. Misy Sonia, aza matahotra fa tsy maharesy anao zany io. Omeo ahy malaky ny tananao, aingana tolory any tananao. Tsafaka metsika vola tsafa manoera mafy ianao e. Andraso aloha aiza mifohy be ny ody ratsy nalainao. Io anaty boaty kely menamena io. Aiza tonga dia tapahako iala eo atao amin'ny tendanao ty. Tiako eto le boaty kely, tonga dia dorako ty an'io. Ay ty may amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza koa ny mbola ifandraisanareo e. Iny rojo lazay fa rojo masina embozonana iny. Aveo tonga dia sotomiko malaky ty. Be koa ary izay fa afaka. Misy azavana be zany atao trano zany. Misy lakora fotsy miseho tampoka. Efa manomboka afaka vola. Tovana koa Sonia marina. Tena misy mangana be ny tendany. Andraso aloha velomy mangana. Njato aza matahotra fa tsy misy herin'ny tsony io. Raha vao daholo ireo sangam-bato sy fanafody anaty karandoha miantokanton'ireo. Aingana ianao. Zany raha van'io alitara tsampy fanaovana sorony io. Marina zany, vita daholo nareo maizina menakavy an'io
Rava-dolo ny asa maizina an'io. Ary toa tady tsoka le aloka maizina teo iny tonga dia nirehitra ho azy teny am-pitsoany. Ary azoko tsara zany olona ihany iny rehefa lasa an'io vao toy iny a. Dia rehefa tonga dia levona vao maty ny hafa. Avela reo le toarandrozy reo a. Avela ho teo fatotra olangatenisany Tratrany tsy napoziny ianao rakala fa miomana ioka ny asa ratsinao an'io. Ay toy izao no ataonareo an'ireo sofera rehetra zay le makaty. Ka nareo ane manaiky anay amin'ny alalan'ireo ody ratsotazononareo e. Aiza ny tsy ho mora trokoa ny adraolo. Ampahafantariko anareo fa reny mahatonga ny olona tsy ho tafavoaka amin'ny fiainana. Mody atoronay vahaolana ho any amin'ny pomasy dia revotro koa. Ravanay tsikelikely amin'izay ny fananana, amin'izay variana amin'ny fiainana. Sady tsy mivavaka ny tsy ho tafavoaka velona amin'ny fameloma-tena sy ady lava ao tokantrano. Na ny andro mamahaolana eo amin'ny fiainana fa tsy mety tafavoaka izany. Tonga dia anay mandrakizay. Ay nilazany tsy anontaniana le vavy antitra ty. Aiza moa le antsy lava lela saika aminonareo anay teo matoko ty an'io marina maso. Njato tandremo tsy mahazo mamono olona ianao. Fantaro tsara fa olombelona tahaka atsika io saingy voagejany asa maizina izy. Tahaka ny nahazo anao teo esory ny firavaka embozonany iny atreny amin'ny tanany. Esory koa reny akanjo mainty anaovany reny. Angany ianao zay aza matahotra Ay. Tao misy fofopaty be zany avaizy zany nefa. Avy amin'ireny akanjo ody esory sy eny amin'ireny zany Ohatray marina. Totorana ho azy ty vao niala tanteraka ireo zavatra teny aminy. Tsy zaka ny fialany reny ka. Tonga aloha dia ataovy ao anatin'itsy lava kitsy reny dia dory. Zay. Dia ataony io. Avela tao anatin'ity ala ty ve? Daholo velony izy dia entana olombelona tahaka atsika ihany mantsy io. Aromay to tsy tatapaka dolary le mpamosavina anao lamba mainty be reny rehefa tonga se. Ny tena marina rynjato dia tsy mpamosavy reny fa fanahy ratsy maka vatan'olona miseho anampy an'io vavy antitra io anao sorona ny se. Feno tena misaotra ry se marina. Raha tsy teo se efa maty ohatr'izay marina. Tsy misy fisaorana ry se. Andriamanitra no isaorantsika nanampy tamin'ny zavatra rehetra. Zay fa velona izy. Andao amin'izay aloha sakelehantsika io dia andehantsika fa efa mazavazava ratsy ny andro. Enjany ny ady alika. Orfeno ary no misy mazava eo ambony eo. Marina tsy ny camion io. Fa raha azoko tsara nge zany dia ato ambany tetezana tsika. Eny tokoa. Tena ato ambany tetezana. Fa ahoana tokoa ary zany nefa ohatra ny lavitra be zany ny lalana nandalovako sy nitadiavako an'se efa indroa andro sy indroa alina be zao. Tena niodikodina tany nefa dia miverina ato ihany zany. Ary tena eto amin'ity tetezany ity mihitsy zany no misy ny asany maizina raha zany. Io fa mahatsiaro aloha rakale. Fa aiza zany? Efa tafavoaka ny aly ianao zao efa olona afaka tanteraka. Olo ampiakarina ato anaty fiara izy ary ve se nitondra moto ao tazome aloha fa movaravarana. Ao aloha amboary tsara dia afatory ny volony fa misarakorako be mahatsiraviny ty izy ka. Aza mampime Orfeno. Hoatray marina fa to finy ty mahataitaitra ny seto io totovelo asiny ty Orfeno. Levé rehefa ela be avanay io levé niaraka tamin'ireo mpamily sy mpandeha efa ela be nitantaraiko an'se iny. Fantatry vola tsara io. Sofa tsy mivonoko tamin'ny antsy lava lela be iny. Sotra ny se aloha nanakany saika loza marina. Raha kala ny fiantso ny fianakaviana azy no izy manao kialakala foana isaky miantso na lana vavy. Maninona tsara
Iza tsara hoe? Fialako ve marenina Iza? Oandray azafady ise mantsy misaotra betsaka anareo mivady aloha izay raha tsy teo nareo dia efa samy maty avokoa izay mivady reto toy izany koa totoa velo asina izay efa maty nefa velona indray efa very nefa hita indray ary misaotra anareo koa namelanely koa indrindra fa ianao ry vola izay nizaka ny nanao ratsy anareo saingy navadikareo fitiavana ny ratsy nataonay indrindra fa za Andriamanitra ny sorantsika ry telo mianaka. Izy rery ihany no fototra na vonjy antsika mianakavy toy izao Ay tsy misy dikany ihany ty resaka ody ratsy tazomina tao trano ity sady mampifandrafy ny mahatonga faharavana tanteraka eo amin'ny fiainana tapa-kevitra izay mivady ry fenjola fa hivavaka amin'izay anaradianareo ampy izay fa nimpotsamby tsy nahavoka-tsoa izay tena faizay ny vola lany ny tena saika maty ny fanahy very aiza ve ka tena lasa nihinana ny zavatra tsy tokony fihinana mihitsy tany anaty ala tany tsara izany sofa tsy tara ny fanapahan-kevitrareo fa mba nakaiza hoa totoa velo asina teo tena matory be tsy misy oatra izany izy ao any efitrelany ao zany avy ny sakafo teo dia ao efa ela dia mbola tsy taitra mihitsy sady vizana be hono izy fa azatairina mihitsy ny zavatra nylazainy fotsiny dia hoe tapitra treo ny herin'ny atany ano ka lamina tanteraka amin'izay ny tanàna ny olona mandalo amin'ny tetezana ny fiara sy ny sisy ndaoko aloha tsika ody atory fa tena reraka be azany ka raha pitso indray toizana ny resaka mirary soa antsika rehetra eny ary veloma daholo ho tahin'Andriamanitra natolotry ny ase amin'ny raha teo anareo teo misterin-drakala tantara indray miseho nosoratany Benjamin. Novelomin-dralala sy Christophe Rabiarimanana niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Saoly Rakotonanahary, Sylvia Randrenatondro ary Nanja. Nandray feo Mamy Arvony, nandrindra teknika Aro, nanatontosa Nanja Razavindrakoto.